Aleloia, dia faly miaraba amintsika tsirairay avy rehetra ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika rehetra na aiza misy anao amin'izao fotoana izao, ary tena mpifaliana tanteraka no iarahako amintsika indray amin'ity vavaka sy fampahirezana eto izao androany. Alohan'ny vavahantsika dia misy tenin'Andriamanitra atao amin'ny Salamo 7:30 dia ny andininy 5 sy 6. Salamo 7:30 dia ny andininy 5 sy 6. Amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiana ny teny: ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matokia azy fa ataony tanteraka, ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mety atao vovonana. Amen. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manasa antsika hoe hanankina ny lalantsika amin'Andriamanitra ary hatoky anazy fa ataon'Andriamanitra tanteraka izany. Tena zava-dehibe tokoa moa hamazanak'Andriamanitra antsika ny manankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Antsika izany tsy tokony handeha intsony araka an'izay hoe saim-patantsika, araka an'izay hoe mahafinaritra antsika, fa tena tokony hiankina amin'Andriamanitra, satria izy ilay tompontsika. Rehefa nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao ianao dia ny dikan'izay hoe Jesosy no tompo izay tokony arahana zany, ary tokony hatoky anazy tsika, satria izy irery ihany no mahay mahatanteraka ny lalantsika ary mahay mahalavorary ny lalantsika. Ary ny zavatra mahafinaritra koa dia izao: rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika dia tena hoe ahariarin'Andriamanitra ny fahamarinantsika, satria Andriamanitra no manamarina ny olony. Izany hoe ninona zany zavatra mety mitranga na mety hoe fanendrikendrehana, fa izao rehefa zanak'Andriamanitra tsika dia tena marin'Andriamanitra tokoa eo anivony izay manana ady amintsika. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mety atao vovonana. Leto amin'ilay hoe rariny io dia hoe izay tokony ho droanao. Ny droanao dia tena rehefa hoe ny olona rehefa hoe manana droit zay dia tena hoe manana droit, ary indrindra moa fa aty amin'ny tany mandroso aty rehefa droit dia droit. Fa Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho izany hoe ny droanao eo anatrehan'Andriamanitra dia tena omen'Andriamanitra, tena asehon'Andriamanitra tahaka mety atao vovonana. Tena hoe ahariarin'Andriamanitra mihitsy zany, tsy misy afenina mihitsy zany. Dia izay tena hoe mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra, ary aokantsika tena hoe tsy hanamartena, aokantsika tsy hiseho amin'ny fahamarinantsika amin'ny maha-olombelonantsika, fa avelao Andriamanitra ny hanamarina anao, avelao Andriamanitra ny hampiseho ilay fahamarinanao. Aza manamartena ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao dia tsy tokony hanamartena na misy hoe miady amin'ny olona ianao izany hoe tiako ambara tsy hoe miady mifampitolona amin'ny olona akory, fa hoe amin'ny afera anankiray ohatra, dia nefa ianao manana raison, manana fahamarinanao ianao, kanefa n'ilay olona anankiray ohatra hoe manendrikendrika anao na hoe milaza anao fa tsy marina, dia tadidio fa izao eto eo amin'ny Jesosy, ankino amin'ny Jesosy ary matokia amin'ny Jesosy, fa tsy maintsy hampiseho ny fahamarinanao izy na hoela na hoaingana, ary izay rehetra mety ho rariny ho anao na izay mety ho droanao dia tena ho ataony tahaka mety atao vovonana. Aza kivy ianao amin'izay rehetra hoe za kely sy bitika, satria tsika mantsy indrindra zany tena mampalahelo mihitsy amin'izao, satria manjaka ny tsy fahamarinana, manjaka ny kolikoly dia matetika na olona manana ny rariny dia tsy mahazo ny rariny, satria nahoana, ohatra hoe olona mahantra zao ohatra tsy dia manam-bola, dia rehefa misy ny ohatra ny hoe misy ady hatrehany dia izao hoe le olona le manana fahadisoana kanefa manam-bola no mahazo ny rariny. Fa ianao izay matahotra an'Andriamanitra, aza matahotra fa tsy maintsy aseho an'Andriamanitra ny fahamarinanao. Izy ilay mpitsara marina, izy ilay mpitsara lehibe, ary ambony ny mpitsara rehetrarehetra. Dia ho anazy irery ihany any voninahitra hiaraka hivavaka tsika tompoko.
eny Andriamanitra rainay eo, ianao tokoa ilay Andriamanitra velona izay iankinanay, izay itokianay ary tsy menatra izay rehetra mitoky aminao. Misaotra anao izay ny amin'ny teninao Andriamanitra, ary ny teninao dia mitaky aminay Andriamanitra, tena hoe hanana fahatokinanao, tena hoe hitaky anay hanankina ny aminao ny lalanay, isaoranay anao lehibe izany teninao izany Tompo, ary te hanankina tanteraka momba anay rehetra izay Andriamanitra, mba tena tianay mba ho tanteraka araka ny sitraponao ny lalanay, ny fiainanay, ny momba anay rehetra Jesosy io. Ary koa Andriamanitra, tena ianao tokoa no tianay hampiseho ny fahamarinanay, tsy te hanamary teny izay Andriamanitra na dia fantatray raha ny maha olombelona anay fa manana ny fahamarinanay izany, fa izany fahamarinanay izany anefa Andriamanitra dia tsinotsinona raha oharina ny fahamarinanao, ny fahamarinanao Andriamanitra, satria ianao ilay Andriamanitra marina, ary ianao koa ilay mpitsara marina, dia tena manankina tanteraka ary mametraka tanteraka ny fiainanay izay eo am-pelantananao, ny adinay rehetra Andriamanitra, ninona Jesosy, na ady mora na ady sarotra Andriamanitra, tsy misy mora sarotra tokoa manoloana anao, fa ianao dia ambony mpitsara rehetrarehetra ary mpitsara marina. Ianao tokoa no hampiseho ny fahamarinanay Andriamanitra rehefa tena mitoky aminao izay, ary izay rehetra mety no rarino anay Andriamanitra na izay mety doroanay Tompo, dia tena ho ataonao tahaka mitatao vonana Tompo, tena ho asehoanao miariary mihitsy izany Andriamanitra amin'izay manana ady aminay Tompo, ka dia isaoranay anao lehibe ny teninao. Misaotra anao izay fa Andriamanitra miasa koa ianao, ary rehefa miasa ianao dia tsy misy mahatohatra anao, ary ianao ilay tompon'ny fahefana rehetra Tompo, ary ninona Andriamanitra izay rehetra mety lazaina fa manam-pahefana eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra, dia mbola ambanin'ny fahefan'i Jesosy Kristy izany. Ka dia manaiky ny fahefanao izay Jesosy, manaiky ny fitondranao, manaiky ny fahalebiazanao, manaiky anao izay Jesosy hiditra antsehatra amin'ny adinay tsirairay avy rehetra ianao, ary ampiseho ny fahamarinanay tahaka ny mazava sy ny rarino anay Andriamanitra tahaka ny mitatao vonana. Dia voninahitra anie Jesosy dia ho anao irery ihany, ary niza Andriamanitra miara-mivavaka amiko eto amin'izao fotoana izao, dia hijery manokana ny adiny tsirairay avy ianao Andriamanitra, ianao Jesosy niditra antsehatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ampalalao azy fa Andriamanitra velona ary Andriamanitra mahery tokoa ianao, ary tsy misy mahatohatra rehefa ianao miasa. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no hanaovanay izany vavaka izany. Amen.